zany mahazo verina mitorana anareo ankizy ampio te ankizy makatoerana zapatompoko eny mahamerina ny fiarabanantsika rehetra mahafinaritra ny fitondran'ny tompo fa tsika ireo dia avy any mitorana samy hafa daholo misy ny avy aty akaiky kely eto a misy ny lavidavitra misy ny tena farany lavitra kanefa dia noho ny fitondran'Andriamanitra dia natambatra ao amin'ity fotoana irety isika miaraka ianio dia raha laza voninahitra totrotsika van'izany tompontsika zany foana averina zany amarinina kely le fotoana teo a anompokitsika dia ny foibe no mitarika amin'ny fanapanany ruban fanokafana ny plaky dia mandroso aty anoloana miditra tao anatin'ny salle de classe ny zay tafiditra voalohany aloha indrindra aloha zany dia miangavy solotena anankiray avy amin'ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara Ambohidately izay angatiny ananana sy vinahitana ny amin'izao asa lehibe izay tanteraka izao dia manaraka izayna ny avy ao amin'ny sonotafaritany dia eo koa ny FPMP ary ny fitandremana eto Manaimbany io zany no miaraka ampitsika tsara ny samy mitazona ity ruban ity isika mba ahafahana manokatra izany trano sekoly izany tao rahatsika voninahitry'Andriamanitra irery ihany ary ho fahendrena sy fahalalana ho an'ny olona rehetra izay hiditra sy hivoaka amin'ity trano sekoly itya no anokafanay izao trano izao sady hanasana antsika rehetra hiditra ato anatin'izany trano izany teraka avokoa na ny mpianatra azy avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo amen dia iara hitsangana sy fikariavana hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary ao anatin'izany no anatanterantsika ny hira fahafito amin'ny telopolo sy dimanjato hira fahafito amin'ny telopolo sy dimanjato ny andininy voalohany sy fahatelo ary ny fahefolo hitsangana Yesu
lidera sy manome voninahitra anao Andriamanitra izahay izay vory eto zao. Hatramin'ny fahafolo, ohabolana toko fahaefatra, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo, rahantsika mamaky miadana tsara izany tenin'ny soratra masina izany, ohabolana toko fahaefatra, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ry zanaka, enoy ny anatry ny ray, ary tandremo mba ahazonareo ny fahalalana tsara, fahanatra tsara no leko anareo, aza mahafoy ny lalako, fa zanaky kaky aho, sady fihinana no hany malala teo masony neny, ary nampianatra izy ka nanao tamiko hoe: aoka ny fonao hitanany teny, tandremo ny dito dia ho velona ianao, mahazo fahendrena, mahazo faharahana, fa aza adinoina na emorana ny teny aloko ny vavaka, aza mahafoy azy fa hiaro anao izy, tiavo izy dia hitandrina anao, ny voaloha-pahendrena dia izao: mahazo fahendrena, eny lanio ny fananana rehetra amidy fahalalana tsara, asandrato izy dia hanatatra anao kosa, eny hanome voninahitra anao izy raha tananao, dia nisy fefilo mahafinaritra ny lohanao, sady voninahitra tsara tarehy no omeny anao. Anaka, Nyenoka raiso ny teny, dia iamaro ny taona iainanao. Hotoizatsika ny famakinan'ny tenin'ny soratra masina araka izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Filazantsara araka ny jaona toko fahaenina, ny andininy fahaenimpolo hatramin'ny fahiraika amin'ny fitopolo. Filazantsara araka ny jaona toko fahaenina, andininy fahaenimpolo. Mpianany nonona ny reny dia nanao hoe: sarotra izany teny izany, iza no mahay izany? Ary fantaky Jesosy tao am-pony fa nomononona tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy: nahatafitohinanareo va izany? Mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay toerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantaky Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino sy izay hamatitra azy. Ary hoy izy: izany no nilazako taminareo, fa tsy misy olona mahay manatinahy raha tsy nomeny ray azy. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no nihevitra
ka tsy niarana le tamin'ny intsony dia ho Jesosy tamin'ny vololahy. Ianareo koa vamba te hiala, Simona Petera namary azy hoe tompo makany amin'iza ho izahay, ianao no manananteny fiainana mandrakizay. Ary izahay iny ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namary azy hoe tsy izao va no mividy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia fa izy nilaza ny Jodasy zanaky Simona Iskariota, fa izy ilay efa hamadika azy nefa isan'ny 12 lahy. Efaranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Ampatsatra ny fifangirana rehetra ary amin'izany raha Andriamanitra tahaneo amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovany sitrapony dia nataony mafy tamin'ny fianianany izany mba ho zavatra rolo tsy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andraiky aminy mo azotsika famporisiana mafy dia isika izay nantotsika hiazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika izay ananantsika ho vatofantsiky ny aina sady mafy ny tsy mihetsika ary miditra ny anatin'ny hevitra lamy. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ary amin'ity fotoana manokana izay manokatra pejy vaovao indray amin'ny tantaran'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fiangonana FJKM Ambohidately izay mitarika n'izao fotoana izao ary indrindra apetraka eto amin'ity tanànany Malaimbandy ity satria loharano anankiray indray fanovozana fiaina no hitantsika mijoro eto ary veriko fa tretrika isika eto amin'ity tanàna ity no ny fahazona izay loharano zany ary eto dia miarahaba antsika rehetra ao moa zany ianareo izay fianatananariko izay veriko fa be mihitsy omaly talohan'izay rehefa misy fotoana nanongana izay fotoana izay mahafinaritra zao rehefa miketrika iasa tao anatin'ny fotoana maromaro ary eno fa dia misy sedra maro samihafa faneva amin'izao asa makadiro izay vita izao dia mioabolana toko fahaefatra andimy fahadimy oabolana toko fahaefatra andimy fahadimy na oabolana fahaefatra andimy fahadimy andao iverenitsika iarahana mamaky indray mahazo fahendrena mahazo fahalalana fahazadononana emorana ny teny aloky ny vavako. Izaho moa tao manam-panahy ao dia ozy pasteur aiza ny teny papely dia ozy aho hoe ilay perikopa raha pitso raha afaka pitso moa zany ny testamenta vaovao sy ny epistily tao ihany fa tsy voalohana mialoha zany le izy
dia ny oabolana moa zany eo no nakana ny teny fanivana teo andiny folo voalohany dia teo zao tsika niarana eniny jaona toko fahenina andiny fatelo no raisoko teny Jesosy ny fanahy ny mahavelona nofo tsy mahasoana inona inona ny teny zay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiaina mampiavaka ny fivavahana protestanta riavo tsy hoe manavaka raha mitena izany dia ilay fanaovanjavatra miainga ny tenin'Andriamanitra raha hiasa antsika tsy miasa anjambany fotsiny fa misy tenin'Andriamanitra foana hatrany hatrany raisiny mba ho faneva anatanterahana izany asa izany ary ity moa zany no faneva ny raisiny araka ny tenin'i Jesosy teo dia ity faneva ity dia sady fanahy no fiaina ny teny zay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiaina dia andeha ary antsika amakivaky izany fahendrena izay velarina eto anatretsika mitiametia raisina mity oabolana toko fahetitra ny fahatity malagasy maro zao dia hoe ny sakaiza amin'ny andro mahory no tena sakaiza tokoa tsy tena zay hoe ten'Andriamanitra fa zay no voaraina fa atao oabolana koa na hitantsika n'izany be dia be tena mahavantana antsika andavanandro le fiteny hoe miambono velona indray aloha oabolana zany atao oabolana zany zany hoe fahalalana sady maro lafy mahasana ny fahendrena sy ny fahalalana izay misy eto amin'ity zao tontolo zao no nangono ny Solomona ary ambarany eto hoe avy tamin'i Jehova ary zay mahatonga azy matanjaka zany hoe Andriamanitra mihitsy ny nanome azy mivantana any Solomona ary fantatsika tsara ny tantaran'ny Solomona izy lay any mangataka fahendrena tamin'Andriamanitra raha mamaky ny tantara izy ary nomen'Andriamanitra tsy ny fahendrena ihany fa satria tsy nangataka zavatra hafa ianao fa omeko anao koa na ny arena na ny fahombiazana dia omeko anao zy Andriamanitra hoe mbola hitatsika eo moa zany nivokatra zay fangatany Solomona zay fa tsy mahagaga raha izy eto no mitonona ho ray izay loharano zany fahalalana azony avy amin'ny kiakozy azony avy amin'ny dada sy neny azony avy amin'Andriamanitra izay entin'ny Solomona milazana fa tandidiny Jesosy Kristy sahady izy lay zanak'Andriamanitra mahatoky ka mampiasa ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra azy sy ny fahalalana zao no fiandohano zany oabolana zany ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra mitoko voalohany andiny fahafito ny oabolan'ny Solomona zanaky Davida mpanjakan'ny Israely ahalalana fahendrena sy fananarana ary ahafantarana ny tenin'ny fahalalana ahazona fananarana mampahendry dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiny anomeza mpahendrena ho an'ny kely saina ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo fahatahorana amin'ny Jehova no fiandoham-pahalalana tsika ty faritra ty fa malaza be manko ty faritra ty amin'ny tsy fandrimpahalemana tena malaza matahotra daholo zay makaty zay zao alina deozy le gendarme mijanona eto alohanareo fa misy andian'olona zany eo so ihany moa lehilahy miaraka taminay zay tompo tanàna fa efa fantany tsara le siansa le ty angamba ozy efa niampita zay olo zay raha ohatra ka izy marina nao izy mbola tsy fotoana zao fa mbola afaka mandihy tsara tsika dia nandihy zay fa ratsy zany nefa mety efa mazava ratsy zay vao tonga taty dia tonga toko zay fa matoa le toerana ohatra zany dia tena mbola mila fahendrena sy fahalalana avy amin'ny soratra masina mbola mila torina eto amin'ity faritra itya ny filazantsara mbola tsy ampy
efa misy mitory eto efa eo ry masera eo ry mompera eo ry pastera fa mbola mila hely ndray ary everiko fa zava-dehibe ny fisiany sekoly eto satria zay koa ne lalana le missionnaire na mazava nytimozytsika ty natao aloha ny sekoly de rehefa fe tonga ny fiangonana ary tonga ny fahalalana sy ny fahazavana ary ireo zany dia zay miaina zay mety andray zay vonina hivavaka anaraka an'Andriamanitra ary hianatra sy ampianatra an'izany eto amin'ity sekoly ity dia mino afahazo fahalalana sy fahendreny ny ampahany raisiny eto ry havana satry moa iresaka oabolana foana dia iray amin'ireo oabolana maro izay nangony nyty mpanompon'Andriamanitra Solomon ity mamaly ny fanontaniana hoe inona moa ny fanalahidiny fahombiazana amin'ny fiainana ty ambany masoandro inona ny fanalahidiny fahombiazana amin'ny fiainana aty ambany masoandro raha ohatra avadika amin'ny fomba hafa matomako tsy manifahalemana ny faritra anankiray dia mbola maizina zany raha tentsika hazava ka androso ity faritra ity dia inona no tokony andamintsika ny androtsika ny herintsika ary ny fananantsika averiko indray raha tiatsika hazava androso afaka daholo ireo mety hoe zavatra manahirana manakana ny fahasambarana tsy ho tonga aiza ny tokony andamintsika ny androtsika ny herintsika ary ny fananantsika efa betsaka ny fanjakana nandavo zay vao teo zao nyresaka hoe nataony mapy nataony programme d'ajustement structurel nataony isan-karazany fisandratana indray zany dia ienina indray olo e fa eto a zany a tia nomeanareo fahalalana maro lafy zay mahasana ny fiainantsika rehetra eny fa na dia ny politika mpanjakana raha miainga amin'izao fahalalana izao dia mino afa malakilaky ity fandrosoana ity zany hoe miara-dalana isika ao ny fanjakana ao ny fiangonana ary mitodika amin'Andriamanitra enona ny teniny enona ny sitrapoy mino afa mandeha izao lana zao zao matsy ny voalazan'ny Solomon izay apetrany hoe lalàna fitsimpiainana izay niraisiny avy tamin'ny ray aman-dreny izy hoe fa zanakikaky aho sady tiana no any malala teo masony dia izy zany no mampitana zany amintsika rehetra Andriamanitra hikaky teneny zay narano dia mino afa mahomby koa io raha ratsika mahazo fahendreny mahazo fahalalana fa aza dinoana na iemorana ny teny aloky ny vavaka hitanareo fa zavatra roa eto fa misandrahaka amin'ny zavatra maro amin'ny fiainantsika voalohany indrindra aloha zany raha te aomby ianao dia tsy maintsy manana fahendreny na mahazo fahendreny avadiny baiko manko izy eto hoe zavatra tsy maintsy arahana tsy maintsy tanterana mahazo fahendreny raha jerena ny teny fototra amin'ny fahendreny dia mifandraika amin'ilay teny frantsay hoe sagesse zany hoe zany ilay mahatonga ny olona mahay mifandray mahay miaina amin'ny fiainana andavanandro hoe miorona amin'ny fifandraisana ny fahendrena zany hoe ny olona endra dia mahay mifandray vao hita fotsiny izy dia tsy maneringely tsy manahira satria ilay fahendrena ao anatiny mahasarika ary io fifandraisana io dia karazany roa voalohany indrindra aloha raha Solomon no resantsika tsy maintsy miainga avy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra aloha mahay mifandray amin'Andriamanitra
zay vao mahay mifandray amin'ny mpiarabely no tsy misaraka ary io le tenen'i Jesosy hoe iantona ny didy rehetra fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny mpiarabely tiavana ny tombo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny saina rehetra ny fananao rehetra tiavana namanao tahaka ny tenanao tanareo misy toerana sasatsasana dia milaza ny vavaka kanefa tsy tia namana zany hoe tsy mirindra le fiarahamonina tsy haiko firy taona zao midira ny fiangonana taty amin'ny faritra ty fa tsy mirindra ny fiarahamonina matoa tsy mandry fahalemana ny tao misy tsy milaminao dikan'izay mety tsy le fahalalamin'Andriamanitra loatra no olana zava fa misy zavatra mandringa ao dia mifampiarana makany ny fiarahamonina fa ny fahalalana an'Andriamanitra na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mirindra dia tsy maintsy manera atsika koa hijery ny mpiarabely ary mahafinaritra mety zay zao nytoetsaina na dia tsy miresaka zesika sy toerana mahakasika an'izay na dia manidikitika anazy izy hoe fa maninona nareo matia nalaim-bady manao sekoly dia mety tsy misy valiny mazava zany fifandiniako azy dia fijoroana vavolombelona ilay vavaka atao ary am-potately aty amin'ny fiarahamonina aty malaim-bady iady amin'ilay zavatra resantsika teo inona ny zavatra mbola tsy mandeha ty atao eto le sekoly hitarika an'izay fahazavana izay tsy hoe klasy zay mily izy paster zay ny fieritreretako azy témoignage ary zay mahay mandray zay mahay miaino lay anatra izay mahakasika fifandraisan'izay mampiatra izany miainga avy amin'ny fivavahana mipaka ny fiarahamonina no atao hoe endry eto zany hoe ny olona endry ryavana dia olona mivavaka sy olona mianatra olona manam-pahalalana miaraka ireo mivavaka dia mianatra manam-pahalalana mampiasa zany ny fiarahamonina tsaroko le hirahira ny olona tamin'andro ny fianana manan-karena manam-pahaizana i Madagasikara fa mahantra olon-kendry na olo-marina sy raha marina zao fa dia matoa mbola eto atsika hatramin'izao dia veriko fa fandinika zany tokony zany ny programma mpandrosoana voalohany eritreretina ahoana nampiaraka amin'ireo zavatra ireo fa misy endry fa mety hoe tsy mahalala misy indray mahalala fa tsy endry eo zay fahaizana tsy misy fahendrena no fositra manompa firenena corrompu daholo zao inona moa zany tsy fahendrenany zany tsy fahatahorana an'Andriamanitra ane zany aiza le fahendren'ny razantsika hoe azany loha samangina no jerena fa Andriamanitra ao an-tsampony petraka ambony latabatra correcte fa ny tanana lava be avy any ambany tsy fahendrenany zany tsy fahendrena ary eo miditra amin'ny zavatra faharoa rehefa ananantsika io fahendrena io izany hoe manao ny fiainana ho vavaka manao ny vavaka ho fiainana eny izy teo miaraka foana reo tokony miaraka tsika malagasy aza manao zany rehefa misy olona tena anina be hoe maharatsy fanahy be mahavanondoza dia ozy le malagasy tsy mivavaka iny olo iny tena tsy mivavaka zay le tena Solomona fahatahorana ny Jehova fahatahorana ny Jehova io le tena voalohany fa rehefa avy eo izy tsy ampy le hoe manana fahendrena fotsiny na mandeha ila le hoe être sage na manana le hoe sagesse fa mila manana fahalalana koa
mahazo fahalalana izy. Io indray zany raha jerena le teny fotra dia la intelligence no esana na zay tsika hoe faranita-tsaina fahakingan-tsaina izay mahatonga antsika mahomby mampiatra ny zavatra mianarantsika. Io zany no resana. Io indray dia miorona bebe kokoa na mifototra bebe kokoa amin'ny fampiarana an'ilay hoe fahaiza mifandray amin'Andriamanitra sy namana, fampiarana an'izay ihany ilay atao hoe fahalalana. Ozintsika hoe miantoka ny fahaizana, fahaiza manao, fahaiza miaina, ilay fahalalana teneniny eto. Troisième ozintsika savoir faire, savoir vivre, savoir être. Io le izy. Tsy azo adinono, tsy azo sarà na emorana fa katsahana fantatra, tadiavina mafy ny fahendrena sy fahalalana miaraka. Zany gisa mainto zay fitenitsika. Rehefa ny amira tadiavina zay tsy fahita matetika mihitsy miaraka. Misy diso endry loatra fa tsy mahalala, misy diso mahalala loatra fa tsy endry. Dia mila mpiarahana, mila mpiadivina eo satria tena miady mitady tokana eo fa tsy ampiarahana olona rehetra. Mampirindra fiarahamonina, mampivaha olona, mampandroso. Hitanareo ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahafolo vakina teo dia milaza ireo vokatra telo farafahakeliny zay miveloka eto ka mahatonga ny Solomona manafatra mafy mihitsy hoe aza mahafoy azy, tiavo izy. Dia voaloham-pahendrena dia zao mahazo fahendrena. Zany hoe ohatra ny hafahafa nydikany zany hoe tsy misy mahasolo an'io zay ty mitenena. Tadiavo, tiavo, aza foy. Fa maninona dia jerentsika ny tapany faharoa maro amin'ny fiainana aloha le izy. Izy hoe hiaro anao izy, hitandrina anao izy mbola fanamafisana an'izany. Zany hoe ny fahendrena dia maro ny olona zay manana azy, ny fahalalana dia maro ny olona zay manana azy. Fa manaraka an'izay dia lazainy eo mila loloavina ny tampony loha io satria loharano ny fisambratana. Ambarany eo zany amin'ny andininy fahavalo asandrato izy dia anandratra anao kosa izy. Loharano ny fisandratana zany fahendrena sy fahalalana. Ary tena nahavaliana eto tsy hoe fisandratana fotsiny fa voninahitra koa, loharano ny voninahitra. Hoe ambarany amin'ny manaraka eo zany dia hoe eny amin'ny voninahitra anao izy raha tananao. Tsy hoe manandratra fotsiny fa manome voninahitra. Ary ny faratampony ry havana mahafinaritra be le voalaza eto. Aike zany tsy ambaratelon'ny fahelana velona dia ny fahendrena sy ny fahalalana. Tsy le poisson magique amin'ny film Astérix sy anina reny zay mihinana azy dia lasa matanjaka be, tsy zay le izy. Fa mila manana fahendrena sy fahalalana. Zao mantsy voalaza eo amin'ny andininy fahasivy. Dia asiany fehelo mahafinaritra ny lohanao, eny sady voninahitra tsara tarehy no omeny anao. Dia ny andininy fahafolo anaka mianoka raiso ny teniko dia iamaro ny taona iainanao. Zay mila izy. Dia maro mampiasa sandry, mampiasa hery, mampiasa saina amin'izao fiainan'izao satria te ho ela velo. Fa matetika adino ilay fahendrena zay voalazan'ny soratra masina izay sady mampiaraka ny fahalalana sy fahatahorana an'Andriamanitra no mijery avy hatrany koa ny fiarahamonina. Ary zay le antony mampitapahoanantsika rehetra. Hijanona ry havana, nanahoana moa i Solomona
izay miteny ty fahendrena ty zany hoe jery résultat kely tsika zao no voalazany tantara faharoa toko fahasivy andiny faharoapolo sy ny fahatelo amby ary Solomona mpanjaka dia nanan-karena sady endrindrindra no ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany ary ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany ny tana dia hitany tahan'ny Solomona mba hiaino ny fahendrena zay nataon'Andriamanitra tao ambony zany tadiaviny zao tontolo zao izany olo zany ary nanan-karena nanam-pahendrena satry ny olona hiaino foana izay lazay ny vava azy lazaina ho manantitra fotsiny izy eto amin'ny zavatra zay efa azo ny antoka sady nangatahany tamin'Andriamanitra nandaniny fotoan'androm-pahavelomana ka nahitany fahasambarana sy fiadanana hoy izy eo amin'ny toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo izay veroke amaranako azy eritrerentsika tsara sambatra zay olona mahita fahendrena zay olona mahazo fahalalana fa ny fandratona azy dia tsara no ny fandratona volafotsy ary mitombarotra aminy dia mihoatra no ny volamena inona moa ny ampidian'ny fahazona fahendrena sy fahalalana tsy ny sekoly va sekoly hoe no ampidiany rehefa tsy misy ny sekoly na ilozan'ny olona ny sekoly dia zavapoana zany na tabataba fahazato farivo eto atsika dia tsisy tika aiza kosa ny sehatra mpiarana azy dia ny voalohany atia ny fiarahamonina eno ny fiarahamonina eno no ahitana hoe tena nianatra reto olona reto fa ozy ateo tsy sarana koa hoe tena mivavaka reto olona reto ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra ho antsika kosa ny teny izay atao didy atao baiko atao lalàna mahazo fahendrena mahazo fahalalàna fahazadonona iorana ny teny alokin'ny vavaka amen tendreny miaraka amin'ireo mpiara-monina amin'ny fahafitana izao asa izao koa eto zaraina ny fiaraha-miasa dia ny renandre président Solobay no amaky ndrakitrony anatin'izany takelaka zany za mikatra azy dia rehefa vity zay satria mandiry foana pasiternao tsy mety manaiky dia alao mba izy ndray mivavaka aoreny fanokafana ho voninahitry'Andriamanitra irery ihany ary fahombiazana ho an'izay rehetra ampiasa ity trano sekoly itya no anokafanay izao takela-batipatsy arovana izao amin'ny anarany filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fananana irery ny voninahitra fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fanitarana ny sekoly FJKM fanomezan'ny tsoa Malaimbandy fiaraha-miasan'ny FJKM Malaimbandy ny fotoana omenao anay anamarianay ny fitombon'ny asa sy ny fitombon'ny finoana iso zao famantarana hitamaso izao sotra fa fiasana ihany zay fa raha tsy ianao na tanteraka ny asa tsy lava